io Elia io a io Tiny io a io Benja Mahavanina io a ary io ihany koa Rasolina io miarabanareo rehetra misy ny namana misy ny artista misy ny vahiny avy any Madagasikara izay hitanareo ry amin'ny farany ry raha manaraka ny Facebook direct ianareo misy koa ny avy any Paris moa izy io sa avaiza moa izy io Madagasikara koa io ay miarabanareo Mirala sy Mianadahavy iza ny teny voalohany Benja Mahavanina zany efa nakany fitenentsika menakavy dia anisan'ny tena teny oentina voalohany indrindra angamba aloha dia fiarabanan'ny Radio Gasikara ary sorana ny tompo ihany koa zany rehetrarehetra zany satria raha mahalala ary miara-manaiky tsika fa raha ohatra ka tsy misy azy ary raha tsy nitahiny tsy nahazo an'izao taona 17 zao nareo ary zany taona 17 zany angamba raha ny fahamatorana no jerena azo lazaina hoe efa misy dingana be tabe nga ho anaty zay sa ahoana Rasolina mbola tsy matotra efa dolatseto zay efa dolatseto ka ao anatin'izay dolatseto zay tena fitiavana be tabe ngamba no hitanareo nome natolotry ny mpiaino ary ny mpiaino zay zany zavatra tena mbola hoe amafisiko tsy ny tontolo izy ihany fa nany Madagasikara eran'izao tontolo zao ka dia tena oroka mamy be ho anareo soatranao Benja Mahavanina izany andray fitenenana manaraka Rasolina Ragerda Tina Ragerda faly miarabany Radio Gasikara zany amin'izao fa 17 taona zany hoe efa hiditra majeur zany marina mihitsy zay efa afaka faly miarabanareo nandritran'izay natongavanareo majeur anareo zay dia manantena foana mbola hitoizan'le zavatra hatrany amin'ny après majeur iny la mineur tandre fa kalaza la amin'ny sehatra artista anankiroa eto amintsika Benja sy Ragerda moa zany Benja Mahavanina sy Ragerda dia mirary ny fitohizany hatrany farany zany hatrany amin'ny vieillesse ny tompoko misaotra indrindra zay ny faniriana misaotra anareo indrindra raha misy moa fahatsiarovana tianareo zaraina amin'ny Gasikara na revina finaritra ny raha anaty tamin'ny Gasikara afaka tantarainareo zany Tina Rasolina Tina hoana bon anniversaire aloha mahereta mahafinaritra be nataonareo da raha souvenir any anazy zao ny akaiky indrindra dia le 15e anniversaire nareo tamin'ny eny il y a 2 ans zany fa fety sy lanonana be ary nahafinaritra fa misaotra reo ny ekipa solide mahafinaritra izy rehefa hoe miteny hoe mba mila nareo amin'izy ireo efatra mirahalareo tsy ankanavaka dia eo izy tonga foana manohana raha tsisy an'izay finoana irahana zay hoe mahavita zavatra tsika rehefa mitambatra dia ngamba dia tsy atotosa ininina ianao Rasolina mbola tseno ina moa no teneniko fa dia tsy misy afa-tsy manamafy nefa voatenin'ireo lehilahy zokiolona sy ny rehetrarehetra reo fa dia marina zany fa dia miarabanareo tokoa aloha fa dia indrindraindrindra mirary soanareo da indrindraindrindra fa raha tsy eo nareo da dia Gasikara aloha tsy ngamba mbola tsy fantatra tsisy 17 taona tsisy ka dia efa hoe vita zay ngamba ny adolatseto mba melehibe amin'izay zao fa dia mba eritrereto indray rehefa hoe ahoana zany ny anaovana an'io 20 taona io fa zay eo foany zay manampy anareo efa mialany fa mialany 20 taona fa intsika fa ny Madagasikara kosa tsy adino hiaja moa izy teo ka andraso aloha enyary alohan'ny itenenany haja dia tiako ihany satria tsy misy mahalala izy ary na ianao ara ho surprise anao ihany koa le izy dia efa ifonako dia meloha hiaja izy anisan'ny pikabary any Madagasikara pikabary ampanambadiana amin'ny rehetrarehetra zany talentany tsy hoe pikabary be manahoana moa fa ny tena nomen'olona fitenenana sy mandray amin'ny zavatra rehetra dia raisina mpanaitrehiteny zany satria zandry ihany ny tena fa tsy dia hoe zoko be ka dia voalohany teninay dia misaotra anareo Radio Gasikara eto Toulouse nanasanay tonga eto amin'izao fa 17 taona ny Radio Gasikara izao
dia ny anyteny zay dia faly miarahaba tompoko arahaba manao ny tsara ho tsaroana arahababa manao ny soa ho soavina dia ho soavin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra zay ataonareo ato amin'ity radio gasikara tya ianareo ka ianareo ngamba le hoe satria mitondra mamy eto amin'izao eto Tolozy dia ianareo le tahaky ny lehilahy milolo akondro mitehina fary misakelika akondro ary milolo tantely angamba dia mamy avokoa no entonareo ho an'ny vahoaka ho an'ny gasikara ihany koa tsy voadininareo fa dia mamy avokoa no entonareo ka zay ny anyteniko tompoko saotra indrindra nareo eto amin'ny radio gasikara Voilà, velona misaotranao indrindra amin'izany teny amin'izany fa dia tena mandeha Antanakady fotsy afanekady fotsy daholo isika aminao avany Madagasikara manaona ny eritreritrao aminy hoe misy radio miteny gasy aty a Frantsa aty efa 17 taona zay sy ny rehetra mio ambadika koa misy any lila avany Madagasikara ihany koa tsy amelana raha tsy resaka eto koa fahitako an'izany hoe radio gasikara miteny malagasy eto Toulouse dia tsara satria nahoana tsy manadino ny entin-drazana ary mitondra ihany koa mitenitsika mba hoentina amin'ny zanaka manjafy angamba eto hoe mba izany zay avany Madagasikara mba iriko koa mba iriny ny hoe ny zaza malagasy any dia hiteny malagasy amin'ny tena endriny tsara indrindra misaotra anao zany lila moa zany avany Madagasikara marina fa tsy hoe voatery hoe eno any Gasikara fa torapo fotsiny na dia fiarabana tsotra raha hoe manao nareo any Madagasikara ny lila rahaona ny Tomasina ihany koa raha tsy diso fa zay mihitsy avy Tomasina miarabanareo rehetrarehetra aloha dia miaraba koa amin'izao fa 17 taona 15 taona moa tsy teto fa 17 taona zao eto dia miaraba tratran'izany 17 taona zany efa le bebe ihany zany 17 taona zany ke sisa dia hatratrano majorité ozy ny fitenenana bon asainao miteny anefa zany tsy dia tena mahay miteny loatra fa dia mahafinaritra aloha tonga eto Toulouse zavatra tena mahavariana anahy dia le resaka hoe be da be ihany ke le gasy eto Toulouse dia mahafinaritra be oui dia bon le par rapport ny zavatra rehetrarehetra hita eto Toulouse koa aloha dia mahavariana misarika ny olona ihany hoe mba tongava ihany mba mijery zay moa efa nahazo n'le hoe ianao ve dia mbo avy ety ianao ve mbo avy ety fa io izy io fa hitany tsara hoe tonga ihany izy iny fara tongava mitsidika ny aty Toulouse mahafinaritra na ny tanàna na ny firaisan-kina mahafinaritra misaotranao lila izay dia efa apitapitanao an'izany fantatra fa mandeha be ny any Tomas na amin'ny internet misy mandehandeha be any Antala sambava sy ny karazany koa ny namana sy ny havana rehetra amprisianao daholo izy eno any Gasikara misaotra indrindra amintsika amin'izany teny mam'izany mandeha be ny fotoana ny olona moa zany tsy ny lalao androany asa na aviorina na natorina na nahoana fa dia zao orana ry zareo sarotra ny fantaniana efa ny fantaniana azo lazainy hoe azo karoana azo hita ary mora hita ka maninona raha omenanay le fantaniana dia meanay valina zazanina ia dia valinay direct mihitsy nareo aiza kosa ve dia tsy tamin'izay maharatsy izy mba mikaroka mba misaina kely dia mba hita le izy izany hoe zao le nandray anjara tena iangarana mihitsy androany tsy isy an'izay tsony amin'ny heriny miaratsiny mety izy raha ohatra misy ny torapo fa le nandray anjara zany dia efa nomena cadeau ihany koa izy le raiclo capigeon raiclo amin'ny fandraisana anjara dia hierana ihany koa amin'ny mpikarakara ny fety any Paris raha ohatra ka mety amin'izy Menada mety raha omena azy Menada zany ilay tapakila na tsy izay moa dia ohatrany hoe efa nomena ny Gasikara le izy ka Gasikara ny tompony nefa na izany ary amin'ny fifanajana sy ny fiaraha-miasa dia atao tenerana ihany satria efa miroa zao dia tsy afaka milalao tsony sika efa amin'ny heriny satria ny 17 taona Gasikara manomboka izao dia misy foana zany ny lalao parabatokany fa 17 taona ary manaraka raha mbola ho sarotsarotra noho izay
zay indrindra zany a eto moa dia misy mpanatalenta anankiroa ao ny manoratra ao no mitindry ia ka fanontaniana tsy hoe anina dia isaorana be dabe any gasikara ny ananan'ny gasikara olona manatalenta ohatr'izany ira anankiray nadika ny antso tononkalo ary nokalohan'ny benja mavanina mampientanentana ny fo mihitsy sisy afobe ao ambany tany ao lanitra ihany mo amboninao fisary hoe olondray etra miaina ny androany sy anio no fetra kisary hoe tsy misy firenena tsy sarotry izany andramojerena tsy sirotorona afaty olo na fivavana atoko mpinona kisary hoe miolondray etra milamina tsy misy ery setra ngamo ianao manofia tsy zao irery no toy izany irikanao iaraka minay de irahina vokony tany e kisary hoe tsy misy ampimamba mety tsy ove tanao angamba tsy misy atenana fanontaniana apetraka ao anatin'izany hira zany ianao marizo malala tsara ny antso tononkalo mifanakaiky be nareo ary tena tsy mifanalavitra mihitsy mety ho iray mihitsy azy zany fanontaniana hoe avaizany aingam-panahy ahoana no fomba amadiana na amoronana an'ireo tononkalo maro isan-karazany izay ampitainao hoan'ny malagasy ireo marina mafy raha ahoana reny famalinana izany fanontaniana izany amampanoratra ny tena sarotra be satria izao maheno an'le hira dia misy fihetsepo anoany mandeha be le saina zany mandeha be dia tsy fantatrao fa dia manoratra ianao manoratra fotsiny dia izay ny fientanam-po zany tamin'izay raha tsy diso any nisy asana nisy somary sakoroka kely na dia tao tany rehetrarehetra na taiza dia nasendra naheno an'izay hira izay dia hoe tena izay mihitsy le amin'izao fotoana izao le iainana na izany ara tsy voatery hoe fiainan'ny tena no soratana efa misy anjato moa zany ny zavatra efa voasoratra fa misy koa manko le hoe way izay ve tena fiainanao indrindra tsy tompoko antsotononkalo tsy miainan'izay fa indraindray maheno tantara eniny tantaraina aminy dia mihetsi-po dia tahaka ny mpanao mozika ihany angamba sarotra be no manontany raha hoe benja mahavana izay nihiran'izay hira izay kisareo no anontaniana hoe ahoana namorona anao le izy mety ho sarotra sa anao sy benja ny aloha ny tena zavatra tena nahavariana tena nahavariana dia ny voan'le inona moa zany ny filazan'izany voambolana le hoe kisario tena zany zany a raha tsy olona tena hoe nandalina tsy hivoaka ho azy zany zany hoe kisario hoe imagineo hoe imagine ataovy kisary ao tsy-hainao kisary atao sary atao kisary hoe kisario dia zay ve iny ny tena anisan'ny tena nahavariana ary rehefa tena nihiran'le izy dia tena henoko hoe
tsara loatra zay ve natonga mibenja ihany koa no hoe andeha ataoko asiako hoarahako zay ho velomiko zay asiako feo zay hira zay tena aleoko tonga dia aizy tsara mihitsiny fa io zany tonga dia tany amin'ny antso tononkalo tanteraka nefa namola volan'le izy fa zany hira fotsiny dia niangaly an'le izy après fa izy daholo ny karakara n'le zavatra rehetra nampitoviana ny gadon'hira sy ny tononkira moa zany tamin'izay dia ibenjatsinina ohatrany hoe mitovy aingam-panahy misy atao hoe sensibilité dia tonga dia voarainy benja le izy zay ny tena marina zay ny tena marina dia zany hoe fafantatra reo zany zao fa misy olona antsy tolokalo ary zay zo lazaina hoe azo nandravaka hatranony fandarana gasikara nandritry ny taona maro ary azo lazaina tsy fantatro na aingam-panahy ny afina izy io tany am-boalohany na sa efa tatyariana ahoana ny fipetraka izay satria efa tena ny teniny izy vao nipoitra tsikelikely vao namelana tsikelikely sa efa tao efa hatramin'ela ngamba efa tao ihany fa tena mampietsika azy dia ny alahelo ny afaliana ny asorana mety teny zavatra aminareo raha hoe tamin'ireny taona 10 reny ny tena ny tomboany misy mitsavorovorona ny atao-pona ny atao-tsaina dia hoe ny tadidiko ny tononkalo voalohany indrindra dia mifoa ato zay tsy laza tsony ity fa alao soratana dia izay netsim-po dia tena indray mandeha zay avy nanohatra zay avy nampialasy tamin'ny Facebook fa dia tonga dia nisy nandray betapetaka gaga fotsiny hoe mety sady le izy koa ohatrany hoe raisiny tena ho adidy indraindray lasa ohatra izay izy hoe rehefa hainao miangaly an'le teny za moa zany mbola horesako anareo ihany manaraka eo ny dingana hafa indray momba ny teny malagasy rehefa hainao mandray le teny koa zany hoe mety ho tonga ny ampon'ny olona dia raisinao adidy mampita ny teny mety hanainga fanahy sy amparisika ny olona zany hoe mety voatoy an'iny teny iny izy mety aso azy zany dia mety roviana zany akoatra ny kisary io zany zay azo lazaina hoe hira vazaha no avadika teny gasy roviana zany ilay soratananao no ingaloin'ny benja amoa hira anankiray raha ohatra afaka teneny koa hoe benja efa nomeny benja feokira moa zany ny tenako efa nomena renoko matetika anaty fiara izy io ma tiako be le feokira dia hoe ameo azy zay mba ameko tonony hatramin'ity androany aloha mbola io mambola vola eo fa manahirana be le teny hoe am'izao na am'izao fa hoentsika tsy hoelety zany tsy maintsy indray andro ianao ifo maraina indray zay indray dia tonga dia lasa fa na le kisary io aranke raha tsika malala fa brouillon ihany iny aloha zay indrindra efa natsarana kely tena ho averina amin'izay ny enregistrement zay efa mamola vola ny tena hoe enregistrement asiana feo hafa sy horonan-tsara ihany koa dia manataleta koa ihany koa zareo eto amin'ny fandarana gasikara zareo mpitendry ary arena lehibe ho antsika malagasy zany satria marina fa tsy vitany manolotra sy ny anina fa manantsika ary sorana petabe anareo zany manohana ary mamelona hatrany an'ilay teny malagasy ilay hira malagasy ary ny fandarana malagasy ka dia manantena an'izany zay miandro zay ho avy tsy ho ela aza toatra ny vola kinapy zany fa avy eo mety volany lakafika avy eo mety anangatanana dia mba mahazo koa dia zay ny fandarantsika androany ary fisaorana betabe no atolotra an'ireo vahiny tonga mbola misy tonga ihany koa tonga nanahitra namaly ny antso hoe mba tongava mandalo mandombera saotra ihany koa anareo zay maro betabe mihitsy tsy voalaza eto le izy ny araba ny rarosoa mbola misy mihitsy afa tsy voavaviko le ovaliana rariva mbola misy le izy ary ny lalao atsika dia mbola mitoy mandritry ny taona zany mbola misy loka maromaro reo ary mety ny fantany ateo tsy verina tsony fa afantany hafa indray ary zay mboza lazaina hoe mety mbola sarotsarotra kosa mba tsara ihany kotsika mba mikaroka fa tsy omena tanana fotsiny eo ambony ny vilia teto zany tsy mahazo faveur mihitsy ka nareo efa nahazo an'le ranom-boankazo misy tsakitsaky aona moa fiteny aja aona moa endy-balala sy tonom-bomanga sy ranom-panala
zay zay hoy nipika-pa zay zany fa dia isorana antsika ny fandarana an'io zany a izay niara nanatotosana tamin'Andriamantozaky izy mariako efa nyteneniko hatramin'ny voalohany a mbola teneniko farafaraiky ihany fa ianao no ny atombohan'ny radio pimasokely ho an'ny zo ihany koa 17 taona ihany koa dia misaotra anao nanaiky ihany koa satria raha tsy diso a dia tonga tany amin'ny radio fotsiny zao a hoe za nampy anareo dia raha ratsiratsy fanahy aloha tamin'izay toy ianao hoe tsy mila anao zay tompoko nefa dia sotranareo dany tena marina ary fanamaria anakely zany anankiray raha nanomboka ny fandarana io zay ary isan'ny nanoana dia nisy olona tonga ohatra zao fotsiny niaraka taminay nandritra ny fandarana anankiray tsy zany fa hiaja sy rasolona zay tonga dia tsy napozina nanoana nanampy tamin'izany ngamba ny voafandarana fandroany nataonay sa fantelo ny tonga nanoana fa nafinaritra dia mbola tsarona foana ny fitomboana satria tan'izany fitomboana zany dia azo lazaina hoe mbola mivakavaka mbola mianatra nandeha mbola mipatapata na dia azo lazaina hoe rehetrarehetra zany efa lehibe ihany zany zay zaza nytezainay zay raha ohatra zany tena marina mihitsy zay fa marina mihitsy ny zany aloha zany mihitsy koa zay sisan'ny anankiray ary nafinaritra ary avy eo moa dia nitoy foana ny fiarahana tamin'ny olona maro zay tonga ny antso toy ny ohatrany nataon'ny Marizo zay tonga tamin'ny ora tsy napozina tamin'ny ora tsy fantatra nandondom-baravarana dia nivoaina dia tao ihany koa ireo azo lazaina mpiaradia mikasika hatramin'izao izay nisy an'izany gasika mandizan'izany teresy ary mbola misy koa ireo maro zay efa liana miaradia mikasikara ary sorana be tabe izany rehetrarehetra zany mahafinaritra mena fitenena ny anjana izany ary ohatra ny efa tena nakakasika mihitsy izy a ohatra ny nakakasika fotsiny fa ohatra mba tia eno zay lazainako eo fa tsy maky mihitsy nge zany tena izy ako hoe reto ka mifosana fa tsy fantatra fa dia zako hoe tonga fotsiny kilo za aloha dia miraky miarabanareo miaraba hoe bona anivexeky tsika rehetra tsika rehetra eratany anivexeka daholo zay mahelo. Sachez que je me souviens quand on avait 100 connexions, on était heureux. Mais qu'est-ce qu'on était heureux quand on avait 100 connexions pendant le dimanche. Après, c'est monté à 400. On était super heureux. Il y avait pas plus heureux que nous. Maintenant, on est à 12 000 connexions au moins tous les dimanches en prenant juste un seul site. Et du coup, moi, je dis que merci. Merci à vous qui êtes tous connectés à travers le monde. Et merci pour votre fidélité à Gascar et de nous donner confiance. Ça me fait vraiment plaisir. Et on vous dit ciao, ciao, bye bye et bon dimanche. Et on va fêter dignement. On n'avait pas le choix, mais on assume. On soutient. Mais c'est pas grave, c'est ça. On n'avait pas le choix, mais bon, on soutient quand même. Mais c'est bon, ça. Longue vie à vous. Vous savez, on n'a pas idée, mais réunir tout un stade, grand stade, tous les dimanches. Voilà, et c'est juste de réfléchir à ça et de dire que tout ce monde-là peut faire quelque chose à son niveau. Très peu, mais si on peut faire plein de choses à son niveau, ça changera déjà le monde. Dia misaotra anareo rehetrarehetra, misaotra anareo irao-po iratsaina fa dia nanohana fotokoa ny fahatongavanareo vahiny eto toerana eto amin'ny trano fitenenana. Nareo izay niantso, nareo izay nandefa hafatra na tamin'ny Facebook, na tamin'ny SMS, na tamin'ny mailaka dia fisaorana be fa mety raha sanatria tsy ho voavaly dia aza mametsiny ilay tompoko fa dia amaly anareo isaky ny alahady izay. Keloma tompoko lahy mazaka tompoko vavy. Voilà, le temps passe très vite en votre compagnie, comme nous l'avons dit déjà sur Facebook hier et comme nous l'avons toujours dit jusqu'à présent. Merci de votre fidélité. On va essayer de traficoter un petit peu le montage son et le montage image et on le mettra sur Facebook pour ceux qui n'ont pas pu suivre les différents niveaux de son dans le studio comme Hadza. L'émission est en direct tous les dimanches et vous pouvez la réécouter à partir de 2h30 par là sur gascar.com. Bye bye et ciao ciao à tous. Et sur gascar.com, toutes les émissions à partir de 2010. 2010, vous êtes... Voilà, quand vous êtes gâtés. Il y a 377 émissions. Depuis 2010, et j'ai essayé de compter, on est dans les 800 émissions produites par Gascar depuis le début de Nivatsu Stiga jusqu'à maintenant. On va faire une grande fête au milieu de l'émission. Allez, ciao ciao, bye dimanche. Bye bye, bon dimanche et bonne semaine à tous. Mageta he tarate